Mahafaly ny ekipa mpanao tantara ny radio vaovao Masony manolotra ho antsika Antson'ny Ra. Antson'ny Ra. Reto avy no anome aina ny tantara. Ny iraky Jesosy Kristy, Dina Nicole no faneva. Ny sakazan Kristy Zolony anarako tarivelo no faniry. Ny miaramila amin'ny fahamarinana eto Aramianjatovo no tera. Vertina Rantosobenja no bebe sy Fenso. Yanise Rahantrinaina no pastera. Fanantenana Randriambololo Malala no diary. Ny Anjarakotoniaina no Prinsia. Ary Tsanta Rakotarvelo no fidy. Anio no fizarana voalohany. Andray ty zavatoza vitako. Tao anatin'ny tsy fiambenana kely fotsiny nalava tao anaty fitsangatsangana. Tsy resiko mifakam-panahy. Tsy tokony niaraka tamin'ny dera tany amin'ny toerana mangina toy ireny aho. Dada sy neny, indrisy mantsy, nampietro ny voninahitra ireo aho. Ahoana mora fantatry ny fiangonana hoe bevoka tsy manambady ny zanako pastera? Angamba dia asa fotsiny. Tsy nanao inona raha ireny. Efa hitan'ny zareo foana ny mitsongoloana ny fitondrantenako. Ko maika moa fa fahotana hitapoko, hitam-pirenena koa. Lozako marina. Menatra anao Andriamanitra. Efa nanolo-tena ho anao anefa dia lafy tao anaty fitsangatsangana izay tena fahotana fady indrindra ka nataoko niatra tamin'ny tenako. Tsy seho anatrehanao tsony aho ka inona amin'ny dada sy neny azy. Hianatra ny nandefasan'ny dada sy neny nataty. Nandany vola sarena be aho nefa dia izao nasitriko azy. Iza koa azy zany? Anelingelina. Tsy teresaka amin'olona mihitsy aho ka. Ay vedere, mandroso. Manao amin'ny faneva. Sao hitanao izao hoe reraky ny adi-tsaina. Aza lefa lavitra kiny saina. Jereo nefa bongo be mihitsy ny masonao e. Etsofafako ny ramason-dry. Fa iverinao fa moramora amiko moa ny fetretako an'ity zazy ity ato anaty kiboko ity. Sao dia adinonao io ary fa zanako pastera anie izaho e. Fantatro tsara ny izany. Saingy efa vita moa izao ka atao ahoana tsony. Ty tena loatra ianao e. Tsy mba sainao kely akory izao mety ho voka-dratsin'izao amin'ny asan'ny dada. Ka ianao anie tsy nety e. Zaho fa ny teny hoe ndao ahalana. Azaverinao amiko tsony izany teninao izany a. Fahotana manampy fahotana. Mijangajanga dia avy eo hamono olona. Nefa vita aza nanenenana. Ka inona ary ny atao e? Za nefa... Maninona ianao? Andositra didy? Ary aza masika ambo e. Fangaho kosa izany teny an'izany ka. Ka inona indray ary? Ka tereny papa sy maman hianatra any ampitan-dranomasina ane ahy e. Maninona? Efa tsy ho vitan'ny papa sy maman intsony hono ny tantana ny orinasanay dia tsy maintsy izany no ampiofanana ny tantana azy. Ah? Andray ry tera. Anao velomanao anie izao no nalehako aty e. Aza malahelo fa tsy maintsy mbola eo ntsika telo mianaka e. Vonina koa hanampy anareo. Ity omeko anao ity ny rotsoko ataonao fahatsirovana. Lasa anao mandeha any. Tsy te hifanatra tava aminao tsony aho. Kalma alondry e. Inona ary ty? Bay ianao e. Tsy ilaiko mikasikasika tsony ianao. Efa fantatro fa andositra anay mianaka mihitsy ny tanjonao. Tsy izany mihitsy kosa ka
tsy fidy no ahany izy izao ry fanivy vonina ny andraindraikitra sady rehefa miverina dia atondra raha tsika sady 5 taona fotsiny anie izany hoandry fanivy fotsiny anga zany aminao vetivety izany dia tonga maharita kely fotsiny tia misy taratasim-bola ikarakaranao ny fiterahanao izany a ampirimy tanany alany tany ny volanao fa tsy mila veliko ny zanako aza mba manao anio moa ianao faneva mba raiso moa ty ten'Andriamanitra ianao tsy mila efa fantatra ny eny tsy fitiavan'ny ray aman-dreninao ahy ny ampanjotranao amiko mihitsy ny tanjony ny mpanan-karena taonareo ihany moa no hoe mendrika ho vadinao lasa anao mivoakany lasa ho ah oka aloha faneva ho ah faneva voay moa ahy mitaka tsy napoziko tera dia vitanao ve aizany toko fitiavana nomenao hatramin'izay dia vitanao ve namelana mianaka iady rery tsy maintsy mitrakindrery faneva tsy maintsy veliko foana ny zanako andraso hipetraka andinika izay atao ary inona ary ty taratasy latsaka eto tsisy mpandriny ty tena le taratasy mbola nomeny dera teo ty ninina latsaka angamba ary le rojo koa aza itsy ampivoatrano itsy aleo alaina dia ampirimina ataon'ny zana fahatserovana azy dia ina tokoa izany no atao zaho kosa aloha tsy maintsy miary eto amin'ny faran'izay aingany anoratra taratasy ho any amin'ny dada sy neny aho mba atonga an'zareo lamin-tsaina sa ve andeha ho any amin'ny dina aleo izay no atao andeha haka-hevitra any dia ankoa dia makany amin'ny posta manatitra an'ilay taratasy sy maka an'ilay volonty any amin'ny banky aleo io mana dia andeha pirina daholo kosa angamba izay netana ka raha matoa be tsy niteraka zany noho ny nipetrahako sady efa nanaiky izy arak'ilay antso teo izy ihany koa ny tsena eo amin'ny fiatsonan'ny fiaran'ny Matasoa saotra ny dina ihany aloha efa nafarako mafy koa izy tsy ilaza amin'ny olona izay nisy aleo aterina ny lakile any amin'ny tompotrano dia anainga fa sao atandro be eo ihany sady anafatra azy koa ny amin'ny akandinan'ireo hitanao ambony eo ireo tena restory efa tonga aleo hidina hakanetako aiza zany olona izany be loatra koa ny retolony reto dia sarotra be mijery azy le valizy maintimainty io netako ramose dia miampy an'le sakosy gris io misaotra andraso tadiaviko amin'izay izy mitafy lamba fotsony izy iny kosa angamba izy mihitsy ty tonga tena anatiny aloha tonga dia arabaina manao ahoana toko manao anenao anaka ianao no bebe siza zano izy ary ianao ilay namandiana eny tompoko faneva no anarako faly mahafantatra anao anaka
Zaho koa faly mahafantatra amin'ny bebe. Arak'ilay resantsika reto dia any amiko ianao izany no mipetraka. Misaotra tompoko. Andao zaty izy azy. Ndrasa tsony ty tovolahy ty hitondra an'ireto entany reto. Avisy aty. Avisy aty mba eto kely reto entany reto e. Izay ny tantarako tompoko. Azoko tsara. Nefa na izany aza dia tsy tokony nandainga tany amin'ny ray aman-dreninao ianao fa nolazaina azy ireo ihany ny mariny. Fahotana ne ny laingy. Fahotana hono ny laingy. Andray. Ary toa tsy miteny ianao fa ny ranomasinao fotsiny no mijoy. Tsy alao ve bebe? Avadika tsika ny resaka. So misy trano afaka hananganantsika fivarotana ary bebe? Aloha ny tany ny Ramatora avao fa izy izao no mety mahita. Fa leo aloha hijery ny sakafontsika mianaka vetivety. Aleo jereko bebe a. Maka aina aloha e. Natory tsara ve ianao anaka? Tena natory ka. Hafabizana tsara. Tsara zany. Reto sakafo maraina andriko. Hoay marina. Mialatsiny indrindra. Raha ny tokony ho izy dia izaho no fony karakara sakafo fa tsy bebe. Tsy maninona retsy. Ndriko aza bola rerakako. Misaotra rery bebe a. Rapitsika mianaka ho any amin'ny rasazy a. Izany tokoa. Dia misahirana amiko mihitsy ianao ity ka. Ka izay indray ary ny tokony hisahiraniko eo e. Rehefa lany ny sakafondriko dia miomana fa handeha hivavaka sika. Aleo a bebe amin'ny manaraka mandeha. Fa ahoana e. Eny ariko. Lasa aloha hiomana. Tonga dia andrahoy ny sakafontsika raha taratara e. Eny tompoko. Efa lasa ilay olona teo? Efa lasa ka. Ary ny dientinao? Taratasy avy any amin'ny faneva. Any amin'ny faneva? Ao efa kina? Tia e. Enta ty solomaso keo mbola tabatra eo zafady? Ty solomasonao dia efa keo mafy arahana maheno. Ho an'ny data sy neny. Manantenao fa salama tsara ianareo. Eo ampandraisana ity taratasiko ity. Izaho koa salama tsara. Ny vaovao aty amiko dia izao ry izy mivady a. Andeha hanao stazy any amin'ny faritany aho fa aza miakatra mitsidika intsony aloha. Ato. Tsy mbola fantatro izay faharetan'ny stazy ataoko. Fa rehefa miverina dia midina mitsidika anareo aty ihany. Veloma hoy faneva tsy manadino anareo. Faritany aiza hono toalehany? Ohatrany tsy nilaza izy a. Ka tsy azoko hoe efa maninona tsy nilazainy? Zako ary mba kakako. Ohatrany misy tsy mazava izany a. Maninona raha tsona amin'ny telefona aloha e? Izany tokoa. Ao vetivety. Fa firy mola nimero an'iny? Koa efa misy anarana eo anaty repertoara ao. Ay, andrasikely vetivety aloha. Ohatrany tsy mandeha. Averimberena aloha fa sao dia hoe ratsiratsy ny réseau. Raso hoe. Tena tsy mandeha mihitsy ka. Izany ve? Maty ngamba ilay telefona. Fa inona ary ny anton'izao?
tsy fantatra mihitsy raha matoa sa mihitsika mitonambavaka azy e. Efa nanontany Andriamatora avao aho fa misy trano ny eo akaikin'ny hotely ny ananganantsika an'ilay fivarotany. Tsara kosa zaniko. Fa zao retsy a. Misy inona bebe? Fa maninona ianao tsy mba mety mivavaka e. Na atao trano na any am-piangonana. Nefa ny ianao milaza fa hoe zanaka mpitandriny. Ka Niniko ihany tsy teny hatramin'izay nefa sao anadinan'Andriamanitra ka aleoko manala ny didiko. Menatra an'Andriamanitra. Efa nanolo tena ho azy anefa lafo. Be loatra fahotako bebe a. Tsy izao ny amaly anao fa tia ny Baiboly vakio e. Efa io sokafakio ny ao amin'ny Isaia 1:9-10. Tia vakio mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Avy ary ifantahatra isika ho Jehova na dia tahaka tsakazany fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrangatra tahaka Siliasa dia tahaka volon'ondry fotsy. Renao tsara izany a. Andriamanitra miteny an'izany aminao. Mbola afaka mamela ny heliko ve Andriamanitra? Teniny anie izany. Andriamanitra tsy mba mahay mandainga izy. Bebady avaozy indray ny fanoloran-tenanao. Vakio koa ane io teny eo ambony io eo amin'ny 9:9 sy 17. Misasa ianareo, diovy ny tenanareo, esoritsy eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo, mitsara ny fahaza manao ratsy, mianara anao ny tsara. Hatreo ihany. Ka ahoana? Vonina. Misaotra anaka. Aleo aloha hivoaka dia miresaha manokana ianao sy ny tompo e. Andriamanitra, manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy zanakao ankehitriny. Ary mandohalika eo anatrehanao. Andriamanitra masina ianao ka mankahala ota. Nefa azoko antoka fa tia ny mpanota. Indrisy Tompo, Andriamanitra lehibe sy matahotra ianao. Efa nanota taminao sady nanao ratsy sy niodina teo anatrehanao. Bebaka aminao tamin'ny fitsangatsanganana nataoko sy tamin'ny lainga vitako ary izay fahotana rehetra vitako. Mifona sy mibebaka eto am-poditry ny hazo fijalianao a Jesosy ary mangataka mba ho sasanao amin'ny ranao. Andriamanitra, efa nanakina ny fiainako teo am-pelatananao ary nakingo taminao ny hoaviko. Nefa dia lafo tao anatin'ny fitondran-tena kely fotsiny aho. Ko mamela reny heliko raha mety ianao. Tsy mahay fidy ny namana ny rako ka nidrabalapa tao anaty aiziny. Tsapako nefa fa nisidina ihany ianao tao anatin'ireny fa izany namono ny feo fa nanobitsika tatapoko.
nanome fahafahana anao nefa dia mety ko nanara-po tamin'ny ditra Jesosy miaiky ny fahotako ary voninany ny ovandifiainam-baovao Tompo mamindrafo Tompo mamela heloko mino fa na dia nodina teo anatrehanao aza dia miantra foana ianao ary manantenany ny ho tonga olom-baovao tena tsapako ny fitiavanao ka misaotra anao tsy ho ahirery ny fonako fa andra tanora rehetra mitovy amiko avosika tanatrehanao indray fanoloran-tenako ary tio afa hiverina amin'ilay fitiavana voalohany ianao Jesosy ny tompo sy mpanjakako ary tsy anao izay mampalahelo anao intsony efa niaritra ny mafinony amiko ianao ka amin'izao sy izao dia naverina namaty teo anao irery ihany ny fiainako Tompo mamela heloko Tompo mandrenesa Tompo mpianoka miasa aza elenao Andriamanitra ka midira ato-poko ny amin'ny Jesosy Kristy ilay maty ny solony heloko teo ambony hazo fijaliana no anaovako izany vavaka izany. Amen. Volana izay no nahatongavako taty. Mahafinaritra ery ny fifampitondrana izy bebe ato an-trano. Izy tia, za koa hiezaka ho tia azy. Ary andray azy toy ny ndreniko, tata sy neny. Mba manahoana re zao ry zareo any? Ahoana zao ozy izy ireo tamin'ny nandraisan'ilay taratasy feno laingako iny? Minao Tompo fa efa namela ny heloko ianao. Asa saina be izy zany, mandeha vehivarotra. Ay ve bebe? Mandeha ka? Ino ty mahalasa saina n'ity zanako e? Mba mandinika ny lasa rery bebe Aza misaina ny lasa fa indro Andriamanitra efa hanao zava-baovao e. Misaotra indrindra bebe tamin'ny fampaherezanao Tena tsy voavaliko ny sovitanao tamiko. Andriamanitra ne amaly fitianao e. Tsy misy tokony isaoranao zany fa izay tokony nataoko ihany aneny nataoko e. Fa manahoana tokoa ny fandehana ny varotry ny Riato e. Mandroso tsara mihitsy ka. Betsaka ny olona mividy entana. Tena tsapako mihitsy ny fitahian'Andriamanitra. Ka ny Tompo kosa efa niteny hoe tsy ataoko mitovy manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Na dia betsaka aza ny mpivarotra dia ataon'Andriamanitra miavaka mihitsy ny fanambiana ny mpanompony. Tena tsapako mihitsy izany ry bebe Fa ireto misy akanjo kely novidiako any zafikelika. Andray, misaotra bebe sambatra mihitsy izay mianaka manana anao ka. Zay fa mahazo tondry. Fa andeha hody aloha andro ny sakafontsika. Eny ary. Dia tsy nipoitra intsony tokoa mantsy tia ny zanantsika. Eo ndra ianao. Izay asalamanao atao fa aza mieritreritra be amin'izany Ka tsy mety tsy fantatra hoe aiza ny misy azy, maty sa velona, sa ary ve misy loza manjoa azy ihany nisy nakankeriny izy. Dia niterena fotsiny hanoratra ny taratasina lefa taty amintsika iny. Amin'izay mantsy dia mba tsy makany amin'ny manam-pahefantsika. Ny tao amin'ny sekoly mihitsy no laza tamintsika fa tsy mandefa mpianatra manao stazy izany
fa fanefa ny ala ny anatra. Zaho indray aloha mino fa tsy nisy nakakelin'izany izy. Safidiny izao satria izy mihitsy no nahatra ny lakile tao amin'ny tompotrano ony. Dia inona ary nefa no antony? Asa efa nanao izay azontsika atao isika tamin'ny fikarohana azy. Ny azontsika atao dia nibavaka ho azy. Any Andriamanitra tao ny zavatra rehetra. Vavy-tokantsika ane iny e. Na izany aza tandremy ihany ny fahasalamana. Izany tany aleoko raha misy mahazo an'iny menaka ny aiko iny. Faniry andray marina tovana indray ity. Aleo kosehana dia omena fanafody. Faniry mahena ve ianao e? Faniry ho aho. Men'Andriamanitra ny fara retsy a. Misaotra betsaka bebe a. Tena soa ihany fa nataon'Andriamanitra ny fanina taminao a. Raha tsy izany angamba dia efa tsy haiko intsony izay nefa rako. Efa fandaharan'Andriamanitra daholo anie izany. Andriamanitra tsara izy, tantana ny fiainany zanany, fa isika ny tsy mahatsapany izany indraindray. Marina izany. Fa ny tena lehibe tamiko dia ny fampahirizanao mba hiverina hamitram-pihavanana amin'Andriamanitra indray. Andriamanitra no hisaorana sy miambon-nahitra, fa zaho dia fitaovana fotsiny ihany. Toy ny angady, fitaovana enti-miasa ny tany ny angady, fa rehefa fafa ny masom-bolo dia Andriamanitra no mampitombo. Fa avady kely ny resaka bebe a. Sao dia tokony andeha hiverina ny amin'ny dada sy neny amin'izay aho rehefa afa-pany eto. Fa zaho indray rehetra mieritreritra hoe tsy aleo ve rehefa misarano mihitsy mety kely a. Amin'izay mantsy ajanondriko amiko aloha ny zazakely dia ndrirery mandeha mba tsy hanapaka be azy ireo e. Rehefa milamina tsara ny any vao maka mety indray indri. Mety ihany koa aloha izay hevitra bebe izay a. Andeha izany ry bebe a. Eny anaka, dia ho tsara mandroso tsara miverina fa Andriamanitra ne hitantana ny dianao e. Aza matahotra fa tsy ho ela dia hiverina ny ankanareo mianaka e. Tsy avelako irery izany intsony ianao fa izay misy ahy dia misy anao. Eto foana izahay mianaka miandry anao e. Malahelo izany hisaraka aminareo. Andehana aloha fa mbola iona ihany sika raha sitrapon'ny tompo e. Fantaro tsara fa tena malahelo anao mafy koa anie ny ray aman-dreninao e. Tsy efa roa taona teo eo izay no tsy nahitany anao intsony. Ie, mba manahoana re izao ny fihetseham-pony raha mahita anahy indray e. Hafalinako inona indray mbo. Aza dininy bebe mitondra mibavaka anahy. Atoky fa raha mbola velona koa dia tsy ho adiniko e. Ary ny avoakanao avy any anaty poketra iny. Rotsy avy tany amin'ny dada mioty ity e. Ataoko ato anatin'ity boaty misy ny mombamomba azy ity. Tsy mbola entiko aloha fa rehefa miverina mihitsy aho vao mitondra ny entany rehetra. Andehana amin'izay dia izy fa izao tsy mahatratra fiara. Endre tsara ny zanako neny a. Oka izay fa sao malahelo eo koa io zaza io.
jereo anefa izy raha tsy nitomany koa hoe tsy fiango izany zanako izany. Zaho koa anie tsy te handao andry e. andao amin'izay hivavaka metraka ny dianao eo am-pelantanan'Andriamanitra e. Aza mivizavisa be teo ianao raha matoa. So marary eo indray dia anahirana eo. Manondraka kely an'ity voninkazo ity fotsiny aho e. Mampalahelo ty mijery azy efa maina kely ery. Eto ty anaovako azy sady tsy mivokatsiny fa efa vita ny fivoriana. Marary indray ka ianao ty. Jereo fa very amin'ny akazona daholo le rano. Ny zanako rangaty tonga ihany ny zanako. Zanakao izy? Faneva ny taminy. Hoay, tena faneva mariny ny taminy. Eo raha matao io. Dada sy neny mifona. Fantazenao e. Faneva. Neny toran'izy ry dada. Hatray marina. Ampio aloha hibatazana bobotena ry Faneva. Ao, ianao eny amin'ny tongony. Ao rehefa taraiky Ao ary. Moramora ihany fa saovadona ny lohany aingana fakely sisa zay. Apetsao moramora. Tonga dia kiseny tongony fa akany fanafotony aloha Neny Neny. Io fa manomboka mihetsika. Ao aloha izinana n'ity fanafody ity Faneva. Mba andrarao rano kely amin'ny vera azafady. Ity rery dada. Misaotra anaka. Aleo za narina ny lohany vianao manome fanafody sy mampisaotra rano azy. Ao Neny vetivety fotsiny. Zay. Dapo moramora amin'izay raha matoa. Mifona aminareo ary dada sy Neny mamela ny fahadisoako. Efatry ny ely izay no namelanao ary ny andry anao foana fa atirenao rary fotsy fidiny ity tena mampalahelo. Dia io sanatria ve no ny amiko ve izany no namparary ny Neny? Tsy hoe no ny aminao fa no ny alahelo anao tsy manana afa-tsy anao ny izay fa neve. Efa impiry moa ireninao izay no hiditra hopitaly. Solo fa nanampy ny fiangonana Tsy ho lazaiko azy ireo aloha ny tena marina fa sao ka niditrako nahafaty tampoka ny Neny. Aleo lamindamina amin'ny manaraka mihitsy. Zay fa miratra amin'ny masiny Faneva. Ny zanako tonga ihany ianao. Fa taiza foana ianao izay ela be izay fa neva. Maka aina tsara aloha ianao ry Neny fa mbola reraka. Aza matahotra fa tsy handahoana retsony izany Faly ahy. Avy ho finiko izany zanako izany. Vela kely nareo mianaka fa andeha karakara ny sakafontsika Andao ary. Aiza ihany ary kindrendriry mety kely mbola tsy tonga foana. Nefa dia efa 3 volana izay ny nandehanany. Za nefa tia marary. Sady tsapako fa efa
mihakely ny heriko. Raha zao tokoa moa no maty dia mba ho aizy ity mioty. Tsy mba misy olona azoko antoka koa reto afaka ny taizazy. Tompo, tolory sainao fa sao hijaly eto zafy keliko ity. Fa nefa ity tsy mipoitra intsony sady tsy misy azoko hanafarana azy akory. Sao ngamba no ataoko e. Angataka amin'ny Ramatora avao aho hiaraka amiko anatrano mioty any amin'ny fitaizana zazakamboty any Antananarivo. Dia izy ihany no asaiko miaraka mifaneva maka amin'ny mioty any rehefa mivery mifaneva. Aleo izay ny ataoko e. Apetraka eo ampelantananao Jesosy ity zafy keliko ity. Ampirina ny etandria aloha vetivety ampiarahana aminy ihany ity boaty ity so misy ilany azy. Malahelo anjanako aho izany. Mba manahoana re izay izy mianaka any? Efa ho 5 volana izay no nahatongavako taty. Zaho koa ity tsy samy milaza marina amin'ny dada sy neny mihitsy. Matahotra azy sao dia ny fahafantarany neny an'izany no ahafaty tampoka azy. Sady hatramin'izay nahatongavako izay dia efa miasalama izy. Nefa izy mianaka izay sasamiandry aho. Nefa koa na oviana tsy maintsy mipoitra foana ny marina. Mila azy zanako. Tapaka ny hevitra fa tsy maintsy ambarako amin'ny dada sy neny ny marina rehetra. Ampio aho Tompo, ianao koa no angatahako amin'ny fotony any dada sy neny. Toa lasa saina be izany zanaka dada sy neny izany. Eno tsy hain'ny akory nahatongavantsika. Ve efa tonga sahady nareo e? Fa inona ho mahasa sainandria? Eny tokoa aky, sao dia mba manan'olana ary ndrety. Misy resaka lazaiko aminareo ry dada sy neny fanontsy kosa izany resantsika raha izaniko. Izay koa mantsy manana zavatra maro antony anao. Hamelohan'izany andao aloha isika hiara-mibavaka. Ametraka sao teniteny sao ipetana ny Tompo. Andretina tanao anaka. Mbola mamerina fofonana aminareo ihany aho fa nanao tsinitsinina ny voninahitra. Indrindra fa ny an'Andriamanitra. Raha nitsotra taminay ny marina ny ndry hatramin'ny voalohany dia tsy naninona ndry izay. Sady ndry efa natsiaro tena mibebaka. Andriamanitra azy efa namelan'ny elikaoko maika fa izay indray Zao dia ny zaza tsy manatsiny no mijaly. Mihina fa tsy mijaly izany izy ry dada sy neny tianay mianaka anie izay bebe izay Eny fantatra izany fa ny tsy fahitany anao dia mampijaly azy. Zao raha apitsy ihany tsika telo mianaka dia mandeha any Amantasoa maka an'izay zazakely izay. Misaotra indrindra ry dada sy neny tsampako tokoa ny fitiavanareo Ohatrany efa tsy antrika ery izy izany. Mba manahoana ke izany zafy keliko izany Raha pitsy dada mahita azy botabota kely mafatifaty izay izy. Alaitsika mipetraka aty antsika koa bebe Tsy maninona mihitsy ka. Nanao soa anao izy dia miendrika ho valiana soa ihany koa.
aiza ny mantasoa izany aiza zeto moa izany ilay trano any ho any ampovoan'ny tanàna any dia aiza ho aiza izao ilay namandry dina moa ty anarany teo araka ny vaovao hengo farany dia hoe nahazo vatsim-pianarana hono izy dia milasa nianatra ny ampitan-dranomasina. Io dadajanona ilay fiara io trano maitsomaitso io ilay trano ay lasa lohary atao mety be izy izany sady ohatrany tsisy olona ne ao lasa ny tsena angamba aloha mihitsy aho ivoaka ny taniny etsapitetsy. Matre, fa misy namaka tony londry fa misinna losy ty lozahoany ianao koa ty tao anapakahalan-dra marina matom bebe efa ho ray volana izay ahoana tsara maty tena kaza hoany izany ny zazakely tsy fantatra hoe tsy hitan'ilay olona tao mihody tamin'izy maty nolaza honetratra hoe efa lasako andriamanitra ary sao dia mba misy olona akaiky ary afaka nytaniny izay tokoa somba izay no zarana anatrany zazakely andao ary ho any an-tseny misy raha atao izay koa manao hotely any dia izy mba tena mifanerasera aminay ay mety izany ka andao miakarary miakarina raha mianaka dia ahoana hono ry fanefa efa nandindina azy angamba hono ny fahafatesany dia nindramindra matoravao hiaraka amin'ny anaty trano mety teny amin'ny fitazana zazakambo teny Antananarivo sady nanafatra izy hoe zasy raha matoravao no maka ny mioty any rehefa miverina ay fe fa lemtse izany fa vitan'izay ihany zanakindriko eny hitako tokoa saingy tsy afaka namalisoan'ny bebe akory ena dia nandevinazy fotsiny ihany aza okizay Andriamanitra no manalisoa azy amin'izany dia iaraka amintsika izany raha matoravao ie fa mbola miandro ilay sola azy hivatra vetivety fotsiny izy dia sahady ary izy fa tongako mandehanina raha mianaka no miditra ao fa izay mivady andra tao amin'ny seza ivelany eto eny ary andao androso raha matoravao mampalahelo aty zanako mameneza ny zanak'izany raha matoy toy izao koa no nazo anao tamin'izy tsy hita eo ny anao koa ty mety raha amin'reto ankizy milalao reto fe izao ny zafikelitsika asa re dia kinona amin'ny tompo reny fa mivoaka izy mianaka nanaona ny tao kivy fa ahoana hony fa ngatsy mimeny zanka misy mpivady sy niteraka izay hono ny angavy tao mba hanangan-jaza dia lasa ale izany zazakely ie
Nitonia aloha ianao. Mety nafinaritra azy. Fangaro tsy efa nanafatra bebe hoe na ianao na ramatoa avao no maka mioty eo rehefa miverina. Efa niteny izy saingy nankavy mafy misy nono ilay ramatoa hoe mioty ihany no tiany. Ary mitonia aloha ianao, mitonia aloha ianao. Tiana izany atao ramatoa. Nomena ihany ny adresin'ilay olona. Somba azo angaviana ihany izy amerina zanako raha mbola tsy vita ny taratasy. Fa raha toa moa ka efa vita ho ny taratasy dia tsy misy aza atao tsony. Andao haingana aloha izany ho any indray tsika. Ndao misy to dia zao dia zao. Tena ity mihitsy ilay trano anato anatin'ity adresy ity. Ary tena tranon'olona mpanankarena anie izy izany. Andao hivoaka ato anaty fiara dia anampina zareo Sady misy olona miditra. Iny antsoina dia anontaniana. Andrasiny izay akaingana dia anontaniako. Azafady ane Maninona indray zanako Mitsanganana keo amin'ny sidrany fa aty daholo ilay masin'ny olona. Ndaokia avita tanany dada sy nena. Mangina ny zanako. Midira anaty fiara. Omeo vivao izy ramatoa. Tindraminao losotroy ary. Mangina aloha fa tsisy tenenana mihitsy koa nareo. Mangina aloha. Tantara amin'izay hoe inona ny tenin'ilay olona tao? Lasa nampitan-dranomasina tamin'ny herinandro ry zareo. Asa olona hipetraka anona tsy fa ilay olona teo azy efa mpanofa trano. Maninona? Mahery izany ka. Tsy maintsy hitanao foana iny. Zanako foana fa matoky ny tompo Kapoka mihitsy ve zaho velomy ireny fiara dada. Andao hialeto ka. Ay tonga ianao? Manahoana fa nevao? Ao izy aoko. Tsy mety mivoaka ao anefitranony eo. Tsy maintsy mampaira azy sika ramatoa fa mahafosany mahaso azy. Fa ny tena lozany dia izy tsy mety misakafo ty. Hita hoe enika. Tambatapazany aloha izy hinana fa sao dia marary ako ho lozaka. Fa ianao aloha ramatoa tsy mahazo mahalatra azy ato. Sao mantsika mamofo izy. Izy aloha mety tsy hanao an'izany. Tsy maintsy mbola ho sitrana ihany ny ratrapony fa miandry kely fotsiny aloha. Manao an'izany ianao
aisika tely menaka no anaovakany samy fialatsaratra. Asa zao aiza ny tendrery fa nefa andao any tamatavindray amin'ity hay tsy manenona raha zay ny tianao ka. ary mba mifalia amin'izay ary moa fa ny zanak'Andriamanitra nge manana fanantenany. mesaka roneny kapok'Andriamanitra amiko mihitsy angambo zao ka. Ny zanaka tiana resonaiko no anarina sy kapohana tiany tompony andry. Tadio foana anaka fa mahafantatra izay hevitra heverana anao izy sady hitondra fiadanana fa tsy loza. Ny fihevitsika ane tsy mba tahaka ny fihevitran'Andriamanitra e. Eny ry dada sy neny manaika fa manana planina mahagaga eo amin'ny fiainako ny tompo. Mahafinaritra ny rivotra masina izany tena mahavariana ny asa tanan'Andriamanitra. Ranomasina midadasika io moa dia misy fetrany ihany ny onjanako. Etsy amin'ny tora-pasika aloha etsy dia mifarana azoko reko atanatiko ato mihitsy mibitsika ny fanahy tahaka izany koa ny tompo. Tsy mampitondra izay tsy zakako izy. Zakako io matoa avela misy eo amiko ary asia mifetra ihany na dia monja mafy azy ny fijeriko azy. Faneva izaho raha miantso anahy izany mety anarana mitovy angamba fa izaho koa aza mba halalana aty Tomasina. Faneva ve io e? Ary to dera Faneva tena surprise be mihitsy mahita anao aty. Manao ny Faneva? Zao hitanao zao salama be. Faly be mahita andry. Ery izay nitadiavako anao izay namanao rehetra efa tapitra voatetiko daholo fa laza tsisy nahita anao mihitsy. Fa inona moa izany no mbola hitadiavanao anahy indray? Ampiaro dera ny fahoriana nampitondrainao Faneva mety aiza moa handray ny fifonako e. Tsy fidino any ny andao anao e. Mamela avy mamelanao raha toa ka efa nibebaka sy nandray an'i Jesosy ianao. Minoa ianao ry Faneva fa efa tera vaovao no mandroana anao ty efa manambady anganao. Hitanao misy peratra angano tanako. Tsy misy ka mety aiza ry Faneva iaraty amiko eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy sasaraka antsika intsony afa tsy ny fahafatesana ihany Dera finy eo atratranao Izy ary aiza ny zanatsika? Vavy sala? Vavy kely. Ndry inona hono tia mampiseto ny malalako e? Dada sy mamana ronga no nitaiza azy? Eno fa tantaraiko anao ny tantaranay mianaka mandritra izay fotoana namelanao anay irery izay. Losako niko marina oksakia tsy maintsy hitako ny zanatsika ary vonina anonitra izay rehetra mety sy nataoko taminareo mianaka. Aiza ny tena natsonodro tera ranony amin'ny zanatsika. Efa voalazaka anao teo fa tsy eto Madagasikara ry zareo. Andray tena miandra ny sitrapon'Andriamanitra zany sisa. Izany mihitsy. Mitsangana Faneva. Ndratsika eo amin'ireo ray aman-dreninao dia iresaka aminy amin'ny fikarakarana an-draharahantsika. Ndao ary fa inona tokoa moa izany nalehanao taty? Sa aty ianao miasa? Misy entana nafarana avy any ampitan-dranomasina dia sakahaka an'izay akanjo nakanao indray no nataoko. Dia raha koa mandroso ary atao anaty fiara misaotra.
Za koa aza mba gagako. Fa fiaraniza hono nijanona tokotany io e. Ndre, ary fa nefa nge io mivoaka avy ao anatin'ilay fiara io e. Ary izy tsy tovolahy miaraka aminy. Sao dia mba olo tiany kosa. Sady ohatran'ny falifaly be anefa nevy izany e. Zahay vao nahita azy falifaly toy izao taorian'ireny zava-nitranga tamin'ireny. Mandroso dera. Dada sy neny eo. Misy vahiny. Narainao teo ilay tantara nitondra ny lohateny hoe Antson'ny rà. Antson'ny rà? Novelominy Iraky Jesosy Kristy, Dina Nicole no faneva. Ny sakazan'i Kristy zolo ny anarako tarivelo no faniry. Ny miaramila amin'ny fahamarinana eto Aramianjatovo no dera. Vertina Rantosoa-Benja no bebe sy Fenisoa. Ianise raha Antrinaina no pastera. Fanantenana Randriambololo Malala no diary. Ny Anjarakotomiaina no Prinsia. Ary Tsanta Rakotarivelo no fidy. Anio no fizarana voalohany. Mbola itoy.